eo akaikinao mahita olona tena tahina eto androany. Amen. Lizy ny tena marina, tsika mihitsy no mila mino hoe tahina. Aza miandro hoe tena multiplier par 1000 na 2000 ny en compte bancaire hoe vao matsapa tena hoe fa tahina. Araka le tenin'Andriamanitra teo hoe rehefa tahina izy mifanahinao dia tahina ianao. Fa mahavoan'ny olona be da be mihazakazaka te ho tahina ny vatany sy ny fiaina eto tany fa mahantra ny fanahiny. Fa izy Andriamanitra hoe zaho izy manomboka mitaha ny fanahinao aloha, satria izy Andriamanitra hoe ataony olona ahoana izy raha ohatra ka hoe gagner un monde izy nefa miperdre ny aminy. Tian'Andriamanitra teneny hoe Andriamanitra tsy contre ny prospérité anao, satria Andriamanitra prospère, manana ny zavatra rehetra izy. Ka iso anatin'ny sainao mihitsy le hoe ny Andriamanitra kristiana ve kahidy dia tsy ho tiany ho tahina. Teneny eo akaikinao tiany mihitsy ianao tahina. Amen. Veriko raisitsika angamba le verset nizaraina tamin'ny message en Matthieu chapitre 15 verset 26-27. Alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia raisitsika io verset Matthieu 15 verset 26-27. Ozy ny tenin'Andriamanitra, mais il lui répondit et dit: il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Mais elle dit: cela est vrai, Seigneur, cependant, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Et toi, des misy acteurs à karazany telo ao anatin'ity circonstance anankiray ity. Misy ny enfant, dia misy ny maître, dia misy ny chien. Dia misy ny pain, dia misy ny miette. Tsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsika en Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Inona moa dikan'izany hoe co-héritier? Co-héritier zany tsy midika koa raha hoe zaraina ny lova. Fa dikan'izany hoe co-héritier avec Christ, lovan'i Jesosy dia lovanao koa. Dia Jesosy nefa raha co-héritier avec Christ tsika, Jesosy maître. Dia eo amin'ilay tenin'Andriamanitra io dia hoe maître sy ny enfant izy à la même table. Dia maître sy ny enfant izy Jesosy dia inona no hohaniny? Pain. Fa ny chien izy no mihinana miette ny pain. Ny olana dia maro ny kristianina no se comporter comme des chiens. Tsy ompana izy fa Jesosy mihitsy ary tena izay koa nahatonga n'ity vehivavy ity voakasika na azy fagagana, satria ohatran'ny hoe traiten'i Jesosy chien mihitsy ity vehivavy ity, satria nozy izy le vehivavy hoe za efa vonona nihinana miette ny enfant tahaka ny alika kely. Fa zao zany tiany Jesosy tenena hoe ny olona izay mbola ivelan'ny royaume de Dieu dia tahaka ny chien mihinana miette. Za zany efa nandika ity tenin'Andriamanitra ity dia hoe au final en fait Andriamanitra mitaha ny olona rehetra foana, na ny gentilisa ary. Zay moa teneny Jesosy hoe c'est moi qui fait lever le soleil sur les justes et les méchants. Na tsy conscient ary ny gentilisa, Dieu les bénit quand même tant qu'ils sont encore sur terre. Ary zay de toute façon teny efa irrévocable an'Andriamanitra raha Andriamanitra tsy miova amin'ny teniny. Fa ozy izy quand il a créé les hommes aussi sur terre, na tiatsika zany na tsy tiatsika tous les hommes, Dieu lui a donné la domination sur terre. Fa ny différence fotsiny ina hoe gentilisa ozy izy il ne prend que les miettes. Fa nous, toi et moi, les enfants de Dieu, nous avons le pain, nous sommes à la table du maître. Nous pouvons lui servir du pain. Pas de problème, beaucoup d'enfants de Dieu ne se comportent pas comme enfants de Dieu, mais ils se comportent toujours comme des gens du dehors. Soit ils se comportent pas comme enfants de Dieu, soit ils sont enfants mais ils ne savent pas ce qu'ils sont dans la maison de papa. Ils sont toujours comme des étrangers dans la maison de papa. Ina mahatonga zay mbola manana mentalité taloha ihany, mbola mieritreritra mila mifofotra be vao tahiny, tsy maintsy miketrika be vao tahiny. Fa Andriamanitra miteny ianao izy rehefa misaraka ny zanako tsy nataoko hifofotra. Ny gentilisa zany mifofotra be mba hihinana miette. Ary io de toute façon loi naturelle nataon'Andriamanitra hoe misy miketrika be dia araka ny fiketrehany zany dia tahina araka ny fiketrehany izy. Ianao kosa anao raha ho kamo loi naturelle ny olona kamo tsy azo ninina zany, proverbe miteny an'izany. Fa tian'Andriamanitra tenenina ianao zanak'Andriamanitra ozy izy rehefa mitoetra amin'ny zanak'Andriamanitra dia mahazo mofo
se servir à la table du maître. Inona ilay hoe mitoetra en tant qu'enfant de Dieu. Donc indray raisitsika eo amin'ny Luc chapitre 12 verset 49. Luc chapitre 12 verset 40, Luc chapitre 2 azafady. Luc chapitre 2 verset 49. Hozy izy Jesosy. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Io ilay mitoetra à la place d'enfant de Dieu. Teto Jesosy vao 12 taona dia efa nafantatra ny antom-pisiny. Tsy haiko hoe za sy ianao zao efa 4 taona. 4 taona ianao zay nitera-baovao tao amin'ny Kristy, 4 taona ianao milaza fa kristianina. Ianao ve tu t'occupes des affaires de ton Père? Zay ilay fitoerana amin'ny toerana zanak'Andriamanitra. Ianao rehefa mamaky ny evangelina, za mbola tsy nitan'i Jesosy ny asa saina ina ary no antsika zao ry zalahy. Aiza zao tsika ry zalahy ny trano? Aiza ny fitafy? Enjina be ry petera fa ndao aloha tsika hivory a. Ahoana mihitsy ny finanantsika aloha ry zalahy? Fa inona zavatra hitantsika anatin'ny evangelina? Jésus s'est toujours occupé des affaires de son Père. Dina zavatra nitenen'i Jesosy? Moi aussi je fais toujours ce qui est agréable à mon Père et papa ne me fiche jamais rien. Tiako tenena amintsika zany dia hoe oka hiala anaty mentalitetintsika zanak'Andriamanitra ilay hifofotra hitady vola de mettre de côté les affaires du Père pour récolter des miettes après. Dia nao inona zavatra azonao nefa miety eto tany tsisy ninina ny an-danitra. Fa ozy izy Jesosy hoe occupe la seule chose que papa te demande, occupe-toi de ses affaires et lui va s'occuper de toi. Amen. Tsoroko vavolombelona kely nareo tamin'izay mivady ohatrany hoe nanomboka ministère, tamin'izay mivady vao nanambady fotsiny aloha dia tsoroko aminareo fa na izy na za tsy mba nana ohatrany hoe économie izany dia hoe anao eritreritra anao mariage be tsy nanam-bola izy tsy nanam-bola. Fa zao fotsiny fantatray Jesosy nampray anay zavatra ny fanarahanay mivady dia hoe Jesosy foana ny voalohany eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa tanteraka ny mariagenay ninakana ny 350 invité nisy saly zay nisy ny rehetra. Fa tena tsoroko aminareo fa zay tsisy hoe nanana économie izany. Ka tanao miaraka amin'Andriamanitra tsy haiko izay mety hanananao an'io. Fa mety miteny Andriamanitra afaka hanao zavatra mihoatra izay fahasoavan'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra zany ianao afaka manana mihoatra noho ny olona mifofotra amin'ny herin'ny tenany. Dia vita indray ny mariagenay tonga taty andafy za efa nianatra taty. Dia tonga ny fotoana dia niteny Jesosy mahatsamy pasteur Tommy mila mankany andafy ianao. Dia teo tena nijorona koa fa tsisy taratasy. Fa rehefa niditra tsery Jesosy satria zay matoky amin'ny Jesosy fotsiny dia hoe manao ny sitrapony manao voalohany indrindra dia izay 3 jours dia mivany taratasy ny tonga taty za azo ny vizana. Tonga taty indray izy mianatra demi-journée tany Créteil. Dia izy no tsy anatra. Ozy efa manina ho hainao ny tsy anatra. Nalehako aty ozy izy anompo an'Andriamanitra. Aiza koa ve ozy izy dia za dia hianatra hiditra amin'ny valo dia mirava miveta. Azonareo zany izy satria izy zany miala ta Madagasikara dia fantany ny antom-pisiny hoe anompo an'Andriamanitra. Dia za zany ho tao anatin'ilay izy tsy azoko mihitsy hoe ianao ty dia eny manompo tsara. Fa vao tsy étudiant ianao dia ahoana ny taratasy. Dia izy moa tsy niteny fa za nalehako aty dia anompo an'Andriamanitra. Dia nandeha teny ray volana ny stapany dia ohatrany hoe mizikina aloha zany raha matoa ahoana ny voly zany tamin'izany mipetraka tao amin'ny pasteur Onja studio mipetrahanay telo tamin'izany. So nareo mieritreritra izay tonga dia niadana be koa tonga taty 23 mètres carrés mipetrahanay telo Menadada amin'izany. Dia nanao livraison izy. Dia narary pasteur tanatin'izay 3 semaines izy dia tonga dia collapse satria tsy nety taminazy mihitsy izy ary tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia niteny Ray Andriamanitra izy hoe mipetraha teo izy fa za nanome asa ho anao. Dia asa birao ilay izy izy ary atao amin'ny voalohany aloha manao an'izay ianao fa omeko fotoana ianao izy ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Ok arao fa tsy hanao intsony ozy tanatin'ny saiko hoe aloha tsy izy vola tsy izay vao hanambady dia veuve. Dia zao tsy Jesosy manaiky rangahy manaiky azany fa efa ianao ihany mitondranay aty dia ok. Nandeha teny ny enim-bolana zay miaina amin'ny corbeau misy olona ampiasain'Andriamanitra velona ianao miakanjo ianao mihinan-kanina ianao manja ianao mivoaka. Tsisy complexe zany satria ianao zanak'Andriamanitra tsy nisy taona izay ka hoe very an-dalana. Tamin'izany anniversaire tsy nisy vola mahita 50 € amin'ny tany navidy gâteau.
ohatray isako mivoaka dia mahita 20 € nisy ticket mivadika izay pendant 6 mois nandeha foana ticket de métro tena vavony be vao nahazo asa izy tsy nandeha intsony ticket hitanareo le pourvoi Andriamanitra tsy manary antsika izany mihitsy 6 mois après izy tonga dia nahazo asa CDI aiza misy an'izany hoe olona vao mangataka asa dia mahazo CDI nefa narisy tsy navita fianarana koa raha tsy tany ohatrany hoe zambain'Andriamanitra mason'ilay olona izay recruté azy tao dia miainga vao niasa kely izy dia bevoka tsy hoe niasa izy dia nanao bevoka fa bevoka ny zanakay voalohany izay tamin'izay indray teny ny fotoana dia hoe mila mitady trano dia mitady trano dia ny aty moa misy an'ilay hoe tsy maintsy 3 fois en loyer anao dia fa ampijery izany izay va dia tena tsy taboaka tsika mitsamo fa raha izao fa andao indray tsika hitodika amin'Andriamanitra nandeha fotoana ray vola terahako tonga dia ilay tompontrano pasteur Onja ny tena hoe misy trano re ka ahoana mety aminareo ve teraka ny zanakay findry izay bevoka fandroany indray ahako hay izay indray Jesosy izay hitanao fa manompo anao za tsy afaka hiasa saina za tsy hivoaka n'ity trano ity dia hitady vola za mifatako za aloha hitokana dia vavaka ho amin'ny vady dia vavaka ho ministera izay mifatako hitanao ny ampelantananay fa izay zany aloha hay dia ozy indray Andriamanitra ray volanao ny terahako zanako faharoa indray findry izay tsika tenena aminareo zany aza miasa saina ny amin'ny zavatry ny tany za nangataka vady tsy miasa saina izy amin'ny bandikôty fa rehefa nanolo tenan'i Jesosy dia ozy ohatran'i Jesosy za indray matoky anao tsy hanaonao foana tsony fa izay zany milamina ny tantara dia nomeny vady tsy miasa saina tsy hoe izy ihany riva izy tsy mbola miasa saina za nanao vavaka indray mandeha dia lamina ny dossier ny andro valy dossier fotsiny io izy io dia io ok dia ohatr'izay ilay miaraka amin'Andriamanitra farany koa resaka taratasy koa izao tamin'izaho vao tonga taty dia étudiante dia za bevoka zany dia lasa tonga dia nijanona trano rangaha indray avy eo izy ny tonga dia avany izy 3e année sa 4e année tonga teto an-dafy dia izy ny tonga dia nahazo 10 ans kepoka indray aloha za tety rangaha ty koa fe hafa misy tsy azoko mihitsy 3e année izy dia efa mahazo 10 ans dia bon dia izy indray zany nazahoako taratasy avy eo 2 années après izay efa mianaka nahazo taratasy vazaha tsika tenena hoe izay nametraka nafantatra foana zany natonga ny avanay aty an-dafy tsy hoe aty akory ny kanarantsika izay aloha dia so anaty fisainantsika malagasy tsy hoe aty an-dafy nalehako aty dia hoe bapetipety ny fiainako fa nalehako aty matoa za tonga aty dia Jesosy mitondra anahy aty dia matoa Jesosy mitondra anahy aty dia ho anazy inona nahatongavanao ty misy planan'Andriamanitra tokony hifantohantsika fanjakan'Andriamanitra io le tenen'i Jesosy en Matthieu 6:33 hoe ary io tena anisan'ny principe amin'ny prospérité katson fanjakan'Andriamanitra dia hanaraka ny zavatra rehetra ozy Jesosy mijentilisa ozy miasa saina ny amin'ny inona no haniko rapitra inona no nanaovako rapitra ianao zany raha mbola nisa miasa saina ny amin'ny vola ny amin'ny hoavinao ahoana sy ny ahoana dia mbola mana mentalité an'ilay petit chien ianao dia mbola le sitraka an'ilay miety foana ianao fa araka ilay hira teo hoe mila saisisenao le pas ianao no mila mahafantatra hoe za zanak'Andriamanitra dia inona le toerany mahazanak'Andriamanitra je dois m'occuper des affaires de mon père dia ozy izy Jesosy hoe na ny ouvrière izy mérité salaire tu es plus qu'un ouvrier dans le royaume de papa tu es son fils tu es dans l'entreprise de papa ny chef d'entreprise tsy mangataka karama izy mipizara karama ka za zao mahita fa ty iraky ny azovekely misy ao ty zara karama tsika fa tsika tsy angataka karama ntsony amen satria na miaraka amin'Andriamanitra tsika avita zava tsika mianome asa fa tsika indray ny tetateta foana hitady asa dia satria inona ny préoccupation tsika inona ny fomba atao indray hampandrosoana fanjakan'Andriamanitra ny azo ao nampiasa saina Jesosy aiza indray fanahy mila voavonjy aiza indray zao Jesosy tianao hitondranao anay ahoana indray zao le olona any Jesosy efa nanaiky anao fa izy mitombo fa izy anatin'ny fanjakanao zany tokony mameno atsika fa tsy hoe le hoaniko tonga avy amin'ny sekoly prospérité zany zao pasteur le ianona le bizinako zany tsy mipoaka mihitsy ary tena mampahendro indray tsy mipoaka amin'ny bizina dia tonga zareo sekoly prospérité vao mipoaka amin'ny bizina dia adino ny fanjakan'Andriamanitra izay ilay tsy tian'Andriamanitra mihitsy satria n'Andriamanitra tsika tsy mitady any Andriamanitra mba ho tahina fa tsika efa tahina dia miaraka amin'Andriamanitra mampandroso ny fanjakany amen dia izay tiako zaray tamintsika androany
fantory eto amin'Andriamanitra fitahina nge eto tany ny ilainy atao inona moa reny tômôbila sady hoe eto tany aloha mba zay zao androany mba nahita Tesla zay dia mba faly ho vadiko tsofoka atao io zay tsara tare tokoa ilay izy raha tiany Jesosy hoe meny anao mihitsy io atsofoka raha ianao fa aloha tonga dia tsoriny fa tsy atsemboako aloha nanomezana an'io fa dada rehefa tena hoe dada dia meny anao io no ohatra ianao mba niteny Jesosy hoe dada anao mba mitoro olona Marseille aloha dia hoe Tesla io impossible mazany amen fa tsy izaho mihitsy akory ny andeha asa saina hoe aiza indray ilay asa be dia afozako ny sabotsy za tsy hitongotsontsy anao interruption tsy hitokana fa vola za zany tena hoe hitanao tsy hainao koa zany fa zao ny tenen'ny maitrako ka tsy ao ny fanjakako izy dia anaraka anao ny vola anaraka anao na ny Tesla na ny trano anaraka anao zany amen satria na anodada daholo reny rehetra zareo mety zary tsara ohatrany dia ny ao anaty zany dia hoe ay moa ty zany anodada za nge tsy natao hitsilitra fa ohatrany hoe mba sitraka kely vetivety le anodada fotsiny ohatr'izany tokony saintsika misy olona zao mitondra tôbitsata iray ay anodada ko anefa za généreux be dia mba mizara anao aloha anazy amen azonareo le izy fa rehefa hiainanao ohatr'izany foana izy zany ka zanako zany toko ohatran'ny Abraham ty ozy izy aloha avoakako amin'izay le tena héritageny teatsika ho an'Andriamanitra andray mpampon'Andriamanitra dia voninahitra ho Andriamanitra ireny nitsangantsika amen dia mikaikinao hoe sambatra tsika kaloha fa tsy mainky tsy reglena kely ao anatin'ity hira ty tsika misy an'izay hirany pasteur ira zay hoe foazy dia mikaikinao hoe foazy ianao raha matory ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tokony tsy possible mihitsy zany hoe torotoromaso zany da mahatonga antsika lohatrany hoe somary ampimezina kely tenenina eo akaikinao mba hahatonga antsika tena ferme tsara androany tsika dia ampianatra antsika indray Jesosy ampianatra antsika izy amin'ny alalan'ny teniny ka toy tsika efa mibebaka efa nanasa ny fotsika tsika vonona tsara tsika andao mbola hiaraka indray tsika ao anatin'ny tiry ity anatin'ny ty adoration ty tsika hisokatra ny masom-panahintsika sokatra koa ny sofim-panahintsika ary sokatra koa ny fotsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra miantsonao zay Jesosy mirehitra nitahetako fatratra ny faniriko ary sitory ny fanahiko raha tsy hainao le hira dia mangatà fotsiny foazy fantatro fa tsisy afa-tsy anao mahay manefy izao faniriko izao Jesosy fantatro fa ny fanahy masinao ho afaky tondra fivoazam-panahy ho anahy hoay foazy aho fanahy masino sokafy ny maso ny fanahiko efenoza kasio fenoi sura minhusutra fatei fuaitana Jesus intia atulur ndray tenanao atulur ny tenanao fenona ndray atana tialina feazina lumitana mirehitra nitahetako fantratra ny faniriko ary sitory ny fanahiko dia mitatra tehifo fantatro fa tsisy afa-tsy anao mahay malefy izao faniriko izao Jesosy
Jesosy mitodika aminao izay tsirairay avy androany. Ka sy eo amin'ny alalan'ny teninao tokoa ao tonga saina tahaka an'ilay zanaka adala. Tsy ianao ilay adalaka izay ilay zanaka fa izay mihitsy ny zanaka adala miala teo amin'ny fanatrehanao. Na ny fidinao izay ho ambassadeur, fidinao izay ho zanaka mpandova. Herina aminao izay Jesosy amin'ity fotoana ity fanaditra ary nandany ny fananana fotsiny fa raiso izay Jesosy. Fazy aho fanay masino sokafiny maso ny fanaiko kasio venoi sulla minusuciao mateifu aitada izay nanakina ny masonay rehetra Jesosy. Izay nanakina ny sofinay tsy andrenesanay ny direktiva sy ny teninao ongody Jesosy. Oka niosotry ny famosonanao ihany koa dia eto amin'ity toerana ity androany isitrahanay sy ihinananay izay sahaza ho anay rehetra Jesosy. O Jesosy, ta hisitraka tanteraka ny fanatrehanao izay Jesosy. Rakofo ny fanatrehanao izay Jesosy. Fampanantenanao tamin'ity 2018 ity dia ho aminay tsirairay avy Jesosy. Alleluia. Tianao izay ho ambinina ny zavatra rehetra. Tianao izay tanteraka ny zavatra rehetra ny fiainanay Jesosy. Eto amin'ity toerana ity ianao ka matsiaro tena ho tahaky ny diso lalana. Matsiaro tena tahaky ny tokony amerina famerenana ny fanoloranao tena ho an'i Jesosy. Natokana ho anao koa ty hira ty. Akipimo masonao dia jerefo ny zavatra lasa dia adinoy. Miverena amin'ny toerana izay nilanao dia ilay toerana tsara indrindra. Tsy Andriamanitra nisaraka tamintsika fa tsika mihitsy manana soa. O Jesosy. Isan'andro isan'andro dia miantso ny iray hoe nakaiza mozy zanako izay. Ty aho Jesosy. Isan'andro isan'andro ny famindram-pony ianao lalao ny famindram-ponao izay Jesosy. Sofa efa fantatrao izay fa tsy maintsy verin-dalana fo. hoe andao vetivety nanao izay tsy nety izay na mifetsika fiteny sy fanao verina amin'ny lalana tsy hoe tsy nalala tsy zanaka da fa nimianao nivoaka ny vala verina fa ianao tena dimy tsy fony tsy ariny zany ameny antony avy fa raha avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoao vinyanao verena azy eto amin'ny verena ny Jesosy. Mbola fotoana izao tsy hatongavan'i Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra. Andriamanitsika tsy Andriamanitra mpikapoka sy mpidafy fa feno fitiavana. Nantsonao indray izy androany. Tena tiany tena mamy. Sandrato ny tananao roa tahaka ny zaza mitoraka eny amin'ny tany amin'i Jesosy aza mijery ny fijeriny avy. Loary ny fonao. Loary ny fonao natrehan'ny dala. Mety nisy safidy-po, safidy-pisaina na safidina lalana. Mety nieritreretinao fa nety fa tsy eo anatrehan'Andriamanitra ny verena. tena lefa niray lay tokany iray Jesosy an'ilay izy atr'izay tonga izy hitay sy hamonjy ny vera fa raha mody ianao tsy mandeha Fa
fanahy masina ny rahana hitantana antsika eo anatrehany tany Jesosy lay fijaneno lalany izy ihany ny lalana izy ihany ny fiainana izy ihany fahamarina lay tokany izy raha Jesosy Kristy izay manindrotra ny tanany ray androany anjiro ny tananao dia hitady sy amo aoka izy amihana anao faramody anao amin'izao sisy zao izy izy dia aza manototsy farahoaviny averiny amin'ny lalana ndray ianao androany lalana mahitsy lalana tsara aza mijery amin'ilay fety fa le dadanao mifereny zanako izy Roviny anao vombaolo Rovina fa ny tompo efa sasatra miandro Miandry ny dadanao Roviny anao voaolo Roviny anao vombaolo Rovina fa ny tompo efa sasatra miandro Miandry ny dadanao Jesosy avereny zao vavaka zao Jesosy reko ny antsonao matoa mbola avelinaina dia mbola manana fanantenana ianao fa iverinao betsaka nefa lalandiso ny safidianana betsaka ny safidi-poko fa tsy safidinao fa miverin-dalana androany vonona no tarito ny fanainao masina fa tsy ho tarita amin'ny fisainako tsy ho tarita n'izao tontolo izao tsony Jesosy io misaotra fa tsy narianao aho misaotra fa tsy irery aho ary ny teninao no mamerina indray amin'ny lohan'ny androany fa ny teninao sy ny tsorakazonao mahafatahotra aho misaotra Jesosy fa tsy tezitra amiko ianao raha nytarian'ny fanainao masina eto amin'ity toerana ity fa fahonoeloko Jesosy io mamindrafo amiko mamelany eloko ny ranao sarobidy rery ihany no mamafany eloko amen antin'ity hiro ity ndao hiantso ny anaran'i Jesosy tsika ny anaran'i Jesosy dia anarana manadio anarana mpamonjy oramasika kapio masonao dia avelonao imprégné présence en Jésus. Oh Jésus, saint est ton nom Seigneur. Nous sommes rassemblés en ce lieu, en ton nom, Seigneur Jésus. Nous exaltons ton saint nom. Oh Jésus. C'est le nom tout-puissant. Revêtu de sainteté. Oh, sanctifie-nous par ton nom, Seigneur, et par la puissance de ton feu, Seigneur Saint-Esprit.
Oui, tu m'as aimé le premier, Seigneur. Oui, je t'aime. Mon esprit, mon âme, mon corps est pour toi, Seigneur. Je suis ton temple. Remplis-moi encore et encore, Jésus. Couvre-nous de ta présence encore et encore, Seigneur. Laisse-toi imprégner par sa sainte présence. Laisse-toi sanctifier par ce saint nom, Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve, Jésus-Christ est ce nom. Et nous nous rassemblons en ces lieux en le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Revêtu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Oui, je ne tomberai plus, Seigneur. Je ne tomberai plus jamais. Parce que tu es là, parce que ta parole est une lampe. Oh, Ratabashi. Sur mes lèvres, ton esprit rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jesosy sikafa anay, Jesosy mifonay. Ianao no nitia anay voalohany, ianao no mifidy anay, ianao no nitarika anay. Jesosy izay lalan-diso rehetra taloha, tsy nahitanay fahombiazana, tsy nahitanay fiadanana, tsy nahitanay nitavanao. Tompo Ray Masina miverina eto amin'ity toerana ity izay nanaiko eto amin'ny fanahinao masina, tsy tariany zavatra hafa, fa nitariany fanahinao masina kosa mba ho amboarina, maverina amin'ny laoniny Jesosy. Toerana tsara ho an'ny fanahinay, toerana mety ary tena hirina indrindra. Fotoana androany, fotoana hiverenanay aminao, iray-topazanay aminao indray Jesosy. Imbetsaka izay ny injery, imbetsaka izay ny diso lalana, imbetsaka izay ny verin-dalana. Fa androany Jesosy, eto amin'ny fanatrehanao ny tena mampety anay, tsara indrindra ho anay, amin'ny anarana herin'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika. Alleluia. Tenena fotoana n'Andriamanitra. Mila tsika miverina amin'izay fotoana n'Andriamanitra izay. Anjarantsika no mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia anjarantsika no miverina amin'izay fotoana n'Andriamanitra izay. Alleluia. Ianareo mahatonga antsika ohatrany hoe sarotiny indraindray ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny resaka fotoana. Tsy ho anao ilay izy, tsy ho anahy ilay izy, fa ho an'Andriamanitra. Tena kaikinao ho an'Andriamanitra. Rehefa miresaka fotoantsika, rehefa miresaka taontsika, dia tadidio fa ao anatin'ny éternité foana. Amen. Afaka mijerinareo momba ny resaka temps amin'ny larosy, fa tsy manana, donc tsy manana définition propre ny olona hitenenana an'izany temps izany satria tsy izy namorona azy. Raha ohatra ka resaka hoe chaise na resaka ohatra izany, ny olona tsara manamboatra midéfinir an'io satria izy nanao azy. Fa ny resaka fotoana, tena kaikinao ny resaka fotoana, mitody ianao any amin'Andriamanitra. Amen. Ty fotoana ty aloha dia mizara roa ilay izy. Androany sy amin'ny heriny, tena kaikinao hoe mila tonga ianao amin'ny heriny. Amin'ny heriny vao misy zavatra votsorana.
hoe tsy maintsy eo anao fa androany aloha mbola entré amin'izay anao tsy maintsy tonga amin'ny heriny rehefa mijery fotoantsika ny any sasany mety plus 30 secondes ny any sasany plus 5 minutes ny any sasany 10 minutes inona ny antony anaovany an'le izy mba ahafahany miomana ny any sasany hoe ataony 10 minutes à l'avance le izy dia rehefa maneno ny revay hoe mbola manana 10 minutes zany tena nkaikina hoe tsara zay fa aza manao an'izay tsony satria lasa fahazarany-dratsy le izy hoe izy mbola misy fotoana zay le fomba fisaina an'izay hoe mbola misy fotoana zay tsy fandraisana andraikitra eony eo tena miteny anareo azafady fa tsy maintsy mijoro vavolombelona amin'ny zanako foana ako satria izy nakaiky anahy indrindra témoignage ilaina tena esterary reto tena tiako mihitsy n'izay fomba an'izay eny andraisiny tamin'ny papia aloha le izy efa nitantaraiko taminareo le izy fa misy vavao amintsika moa zany dia faly miaraba anareo tonga soa sy ny mbola connecté ao anatin'ny audio sy ny radio sy ny vidéo youtube ny mbola mampirisika antsika foana ny anaparitaka an'izay zavatra zay gratuit le izy tena nkaikinao efa voalohan'i jesosy daholo Nicolas matoa izy miteny hoe va enseigner dia ny dikan'izay tsisy tokony zavatra tokony payenao tsony zany no tena marina fa tout est accompli ny bourse anao bourse d'étude anao efa vita amin'ny professeur efa tsy convoqué fa efa voantso daholo efa bien formé fa ny anjaranao maka an'le fahalalana dia mampiasa an'le izy eo amin'ny fiainanao dia mahita vokatra ianao tena nkaikinao te hahita vokatra ianao azafady mila mampiatra ianao Jean 13 verset 17 vous êtes heureux izy si vous savez ces choses fa inona ny tokony atao faites-le après amin'izay misy fotoana zany tsika mandray noty be tabe misy fotoana tsika mianatra ary vao tsy ampiarinao ny tsy tafavoaka mihitsy ianao ohatrany hoe andeha hijery émission cuisine ianao dia mijery ianao voky ny masonao fa tsy voky mihitsy ny kibonao raha tsy miditra lakozia ianao dia miosony ianao mipetiriran'le pain ianao mipetiriran'le paty ianao mandeha miantsena ianao ianao mihitsy manandrana an'le sira ka misy fotoana ianao teneninao ohatr'izany hoe tiako ianao mba ho ambinina ho izy Andriamanitra tahaka ny fanambinana aminao tena akaikinao tenin'Andriamanitra zany ary ho ataony le izy fa mila manao ianao le problème zany ianao maika hinana fa ianao eo ambony canapé zay foana ny problème antsika kristianina ary tsy maintsy miteny antsika kristianina satria zay foana le problème en fait ianao teo ampiasaina be fa ianao tsy te hiasa mihitsy zao tsy mitovy zay teo ampiasaina ianao nefa ianao tsy te hiasa inona ihany ary dia te hahazo résultat ianao nefa ianao tsy mba miketrika mihitsy misy olona te hinana tongotrombo nefa andeha hividy le tongotrombo ary kamo izy rehefa azo indray le tongotrombo aty elaela ihany vao masaka dia kamo indray izy tena akaikinao zay mihitsy ny problème anao misy ny antsoinao hoe misy fotoana tsy maintsy mipetrapetraka alamin'Andriamanitra daholo reny zavatra reny ary amin'ny Ecclésiaste ho hitantsika pendant les 2 samedis misy fotoana tsy maintsy amboarintsika amin'izay androany tsy maintsy recalentsika ny montre antsika tsy selon ny montre ny vadintsika na ny frère antsika fa montre n'Andriamanitra alleloia mety gagantsika hoe inona ny idiran'ny fotoana amin'ny prospérité fa misy tena idirany be mihitsiny ary mahatonga atsika tsy prospère koa satria tsika tsy manaja fotoana mihitsiny tsy manaja fotoana bien sûr nazana ianao mbola tsy bien calé tena nkaikinao zay mahatonga atsika mianatra efa nazavaiko ty resaka ty montre ty na moan'ny mpitarika hoe inona ny antony anaovana azy zavatra nampianarin'ny pasteur Rodolphe Analy izy dia tiako le izy ananatsika an'izay ananana maîtrise ananatsika ny resaka discipline resaka fotoana verina amin'ny estera papiany amin'ny 4 maraina tsy maintsy mifo ny 4 maraina a Madagasikara ary tena mandrakitiana androany mbola mavita an'izay foana le papier dia nisy fotoana ny verifieko mihitsy nefa nitantaraiko tamin'io zao nisy fotoana ny verifieko fa 4 heures tapante tsy mila montre intsony fa tellement le ohatsy sy fomba fiteny zay hoe ino horloge biologique moa horloge biologique satria
ohatrany hoe efa nasiana réveil naturel zany ao anatin'ny olona dia tonga dia mifonctionner daholo de la tête aux pieds fa tonga 4h moins 1 izy mbola rekomiesona 4h00 izy tonga dia mijaridina be dia tonga dia mandeha dia mikarakara tena dia izy moa zany mamanay efa lasa nody tsy nody a Madagasikara koa fa nody lasa maty zany zany dia mikarakara tena izy dia hainy tsara mihitsy zany satria tsy maintsy mikarakara tena izy tsy maintsy tamin'izay mbola kely zany dia tsy maintsy mikarakara anay koa izy dia tsy maintsy mifoha izy dia tena pile-poil dia taty aoriana moa zany lasa nanaraka an'izay anko ako dia tiako le izy nafinaritra le izy misy an'izany hoe tonga izy avy miasa izy tonga izy ohatra hoe mamirombe folo latsaka folo ohatra dia efa mipetrapetraka daholo dia manamboatra couverany kely eo izy aloha dia mamana sakafo izy fa tsy maintsy miala daholo ny akanjo tsy miboridana izy indray misolo akanjo izy tiako tenenina zany misolo akanjo izy satria sao dia taché le akanjo reto miasa azonareo le discipline zany tena mahafinaritra mihitsy tena kaikinao mila mianatra an'izany ianao ary mila mampianatra an'izany ianao amin'ny taranakao zany mahatonga anahako somary strict koa aminareo fa aza miala tsiny tsy resaka tsy fitiavana le izy fa jereo Andriamanitra fa ny horlogen'Andriamanitra ao anaty baiboly tsy mahita précis ohatr' izany ianao miteny tamin'ny Abrahama izy zanakao 430 ans izy ho andevo any amin'ny pays izay ampanandehanako azy fa rehefa tonga izay fotoana izay tsy maintsy tafavoaka izy tena kaikinao hoe tsy maintsy tonga ny 430e année nienao izay ataony ihany farao fa tsy maintsy tena kaikinao tsy maintsy izay zao dia efa nisany sady fotoana an'Andriamanitra misy fotoana tena tsy maintsy ianaranao amin'izay manomboka izao fotoana miaraka amin'Andriamanitra tsy mahazo maika izany raha vao maika ianao ho hitantsika daholo zany dia lasa miteraka Ismaël raha vao maika ianao dia lasa manambady tahaka ny ry ohatry ny Jezabel tahaka n'ireny misy vady tena tsy fakavady mihitsy ao anaty baiboly eo aza maika zany mihitsy miandrasa ny fotoana an'Andriamanitra ataoko hoe ohatra hoe izay mivady nanao resaka fanoharana témoignage mivadika teo momba anay tsy maintsy tambola tsy nahafantarako azy tambola tsy nahafantarany anahy tsy maintsy nifampitoditodika ihany hoe mandroso any ty lera sy minitra seconde ty Andriamanitra fa où est-il où est-elle satria izay koa tsy maintsy miforcena tany ohatranay bandy kely zao taloha rehefa hoe ohatra hoe niditra classe de 6e ka tsy mbola manatsipa dia PD sarim-bava fiantsoana azy dia misy fotoana lasa manaonao foana le bandy kely tena kaikinao hoe taizao tsara ny zanakao za tsy mametsina mpampako satria izy koa ringana koa ny sisiny fahalalana za tena tsoroko aminaran'i Jesosy fa ny zanako tena zao dia efa ampianarina mivady sady momba ny resaka zany hoe resaka momba ny fitaizana ny vatana adio zany amen asika dia za tsy mba nanana an'izany ray aman-dreny tsy nanana zoko hoe tsy mbola fotoana ny lala izy mijery resaka sipa sy ny karazana zany dia nanomboka nitaritiny namana tany amin'ny resaka tsy fanao ianao mihitsy tonga dia tsy fanao anao le fanao tena reny mihitsy tsy fanao ianao ianao fa fanao tena misy tsy mahay miteny gasy moa zany fa bon désolé volvo fa tena noentin'ny namako tany amin'ny zavatra diso mihitsy dia hoe tsy bandy raha tena avy eo nanao teknika koa tsy bandy raha vao tsy mifoka sigara tsy bandy raha vao tsy misotro toko tena kaikany hoe tsy zany mihitsy ny bandy potika mihitsy za tena epava mihitsy anie nitan'i Jesosy za fa avy eo kosa aloha vao teny an-tanana fa tena nataony tsinka zany tanao amin'ny dessin animé tsinka dia misy an'ilay ohatra mangirana kely iny tsinka zay indray le tsinka fa tsika mijery dessin animé be mihitsy rien n'est impossible amin'ny dessin animé ka rien n'est impossible ce qui croit ouais tena marina zany rien n'est impossible amin'ny dessin animé tout est possible amin'ny dessin animé ka ny fiainantsika misy fotoana ohatra ny dessin animé zany ny olona fa tsy mintsony fa ny ao amin'ny dessin animé mety daholo ny zavatra rehetra maro zany ka Jesosy koa niteny zany mila koa tsika ohatra ny zaza aleo mijery dessin animé be tabe noho zay mijery film be tabe satria ny film misy message foana ny ambadika any fa ny dessin animé taloha aloha no tena tenegniko fa tsy le manga reny
fa ohatrany tsy teksaveri indray tena mahafinaritra hoe tsy nijery indray latsaka foana ianao rehefa tsy milatsaka menjera fa aoka hoe diso le fiteny me foana ianao eo anao anaty firy ary anao meo anao satria mahita an'le zavatra mahagaga vitan'ny olombelona amin'ny dessin animé amin'ny resaka sary dia miverinao anatin'ny lesona antsika resaka fotoana amin'izay reo vao diso fotoana amin'Andriamanitra koa anao dia misy fomba fitenin'ny pasteur Rodolphe zay rehefa nampianatrinay dia izy dia efa niisaka ny rahona vao mivoaka ny exode vao mivoaka ny Egypte ny zanak'Israely dia nisy ny hoenana niaraka tamin'ny zareo rehefa andro atoandro satria haintsika tsara fa any amin'ny désert dia tonga hatrany amin'ny 50 degré à l'ombre ny chaleur dia tena kokonehin' Jesosy mihitsy zany asiany hoe fa zao reo voataran'le nuée zany ianao dia may dia amin'ny alina koa any amin'ny désert tonga hatrany moinko tsy haiko indray na moin firy mba tsy hitenitena foana fa mangatsika faran'izay mangatsika mihitsy any amin'ny désert satria tsisy ininona mihitsy vidy dia amin'ny andro alina indray dia asiany colonne de feu dia ianao zany mila miaraka amin'Andriamanitra foana tena kaikinao mila miaraka amin'Andriamanitra foana ka ny fanahy masina no tsika natao tarihan'ny fanahy masina tsika zany tsy tarihan'ny zao tontolo zao tsony zay aloha raiso tsika tsy tarihan'ny zao tontolo zao ary tsy tarihan'ny tendance ao tsika tsy tarihan'ny tendance hoe zao ny tendance dia tsy maintsy manaraka n'ino ony zany nisy fotoana zay nahatonga ny évangélika nisy fotoana taty aoriana lasa tratran'izay vague-na tendance zay hitan'ny satana le izy dia ozy hoe andaona nga atao tendance indray izay zavatra zay dia inona ny zavatra tendance vao mifankahita amin'ny olona dia efa miparle en langue nga ianao dia rehefa tsy miparle en langue dia tsy akamako ary vao miparle en langue tsy haina efa tena parle en langue tena izy ve dia ao planche ao dia iny lasa etiketenan'le olona aza namana mihitsy mbola tsy miparle en langue nefa misy olona tsy hainao zay efa fiarahany amin'Andriamanitra ao mety efa miparle en langue izy fa tsy hainy le tena miparle en langue l'essence fa rehefa ampahafantarina azy amin'izay izy zay vao fatany misy fotoana zany momba amin'ny fisainan'ny olombelona momba ny fametrahan'ny olombelona ny lalàna dia lasa bloqué ny sasany zao tsika izao fa mijery montre na amin'ny telefona anao na amina montre anao io amin'ny firy zao montre anareo mba mitenena zao ty zao 16h54 ty zao amin'ity tablette ty dia efa 16h55 ny amin'io telefona io zao dia tsy haiko indray amin'ny ordi tsy haiko izy ary ny tena mariny tena kaikinao aiza ny tena mariny ny montreko sy ny montre anao tsy mitovy misy temps anankitelo misy ny montant raisinoty misy ny votre temps na ny votre temps zany dia misy karazany be da be zao misy zao le niteneniko teo hoe misy ny sasany zany zao mety 16 efa 17h05 satria nampiny 10 minutes le izy fa zao montre an'Andriamanitra iny any le marina ny olona anankiray zany hoe de la naissance jusqu'à la mort physique ty dia efa temps déterminé par Dieu iny tsy misy mihitsy Andriamanitra afaka hiteny hoe eo ampelantanako ny ain'iny olona iny tena marina zany tsisy afaka miteny an'izany ary tadidio fa io aina io le aina le une vie izay napetraka Andriamanitra le souffle de vie napetraka Andriamanitra aminao le mitsofina ohatra hoe dia lasa velo loatran'io ianao i Adama nataony an'izay Eva niesorina tamin'ny Adama dia avy eo amin'izay i Adama sy Eva niaraka dia ainsi de suite dia lasa niteraksika nisy mipapatsika dia nisy mamatsika dia nitambatra tonga noforay dia mivoaka avao tsika tadidio tena kaikinao mila tadidiny ty zavatra ty nisy montre anankiray izay any raha oazanao anahy manokana zany dia napetraka tsara mihitsy hoe tia ny montre ny fiainan'ny Tommy dia efa misy eo ny départ misy eo ny arrivé ary Andriamanitra ihany mahafantatra ny arrivé tena kaikinao mila haiko izay
zany natonga nyrijanyhira zany natonga nyrijanyhira moa zany hoe fa zay natonga ny Davida ny tena ampianazy zay anisa ny andronay fa maninona ary tsika mila mianatra manisa ny androntsika satria Andriamanitra efa niteny mihitsy tsika hoe notre vie c'est comme l'herbe amin'ny maraina izy maitso amin'ny afafa izy amin'ny maraina amin'ny atoandro izy maitso mavana tsara fa avy eo izy tsy maintsy monsieur dégradé iny raha vao tsy miditra tsehatra le vie éternelle dia tsy maintsy hifarana iny d'ici à 80 ohatra na ohatr'izany voninahitra an' Jesosy zao noditsoma tsara tsy nahatratra 100e année Papa Billy Graham atsoka hoe Papa Billy Graham satria be da be mihitsy niteraka ary izy tena afaka raisina ho exemplaire mihitsy ny amin'ny vie ny amin'ny fitiavana izy mihitsy ny tena nteny fa izy tena en fait tena nataony mihitsy zany efa ela izy ny tokony nody izy vavolombelona fa tena izy mihitsy ny tena nizingizina hoe zaranga tsy ho de loha aleoko aloha mbola eto fa za sy fa tena ny insiste am'izay Andriamanitra hoe mody am'izay ianao ry zanako matoa izy lasa fa tena safidiny mihitsy ohatran'izany hoe i Paul ny teny an'izany tsaka hoe epitran'izy izy ny teny an'izany fa ozy izy hoe mahatsara anareo izy izy nijanonako ety tao anatin'ny ao anatin'ny bibliographian'ny Billy Graham rehefa mahita nareo dia tsy haiko mety ahita nareo na rehefa mitady dia jereo zao zavatra zao izy hoe navita nitory ozy izy plus de 300 millions de personnes nitory ary nampan'olo tena mihitsy an Jesosy fa nisy fotoana hono izy tonga saina tapaka tao anatin'ny alina hoe raha mba misy fotsiny 2% an'ireo nitafiditry ny lanitra dia efa faly zany hoe tsika zany tsika mpitory nareo sorovavolombelona nareo évangéliste isan-karazana tsy faly fotsiny tsika hoe namafy dia zay fa mila ataontsika le suivi atao foana zany zay ananantsika suivi an'le olona satria problème be le izy avy eo hoe ahoana marina moa zany le izy vis-à-vis bien sûr tsy maintsy miditra amin'ny fanahy masina miasa amin'ny fanahy masina zany akaikinao hoe misy ny asa amin'ny fanahy masina mety amin'ny alalanao voakasika le olona fa amin'ny fanahy masina avy eo mampibebaka an'le olona efa tenintsika foana zay tsy asantsika mampibebaka an'le olona mety mitenitsika hoe abebao le olona fa au fait tsika tsy miinsiste fa mangataka tenitsika amin'ny fanahy masina dia Andriamanitra mametraka an'le teo ambavatsika dia ometsika an'le olona le izy dia avy eo ny fanahy masina amin'izay mandresy lahatra Jean 16 verset 7 à 9 misy an'izay il nous convainc ozy izy il convaincra le monde du péché ozy izy ao tsika zany hoe izy ihany miconvaincre ny olona hoe enao pécheur fa ianao zany vao mitenen'ny olona manondro maso ny olona hoe enao mpanoty ianao iny le mampitsoaka olona raha reo marika anareo iny le lasa tsy mety satria mahatonga n'izy tsy mety tsy hoe tsy mijoro ny famarinana akory ianao lasa tonga dia mampitsoaka ny olona le izy somary tariko kely ane vetivetika jereo tsara ane jereo tsara rehefa nanoty Davida dia jereo tsara ane fahendrena nomen'Andriamanitra ny natao mpaminany tsy tonga dia nitsiny be jereo tamin'ny Saoly nanota teo anatrehan'Andriamanitra tonga dia nanitsy Samuel any hoe arakaraky ny personnalité an'le olona koa zany fa tamin'ny Davida dia niezaka mihitsy Andriamanitra ny récupérer dia jereo tamin'ny douceur be mihitsy dia nitondra parabole natao dia nahatonga nampibebaka tena akaikinao hoe tsy ny fahasiahana hoe mahatonga ny olona mibebaka fa tena le fahatsoranao sy ny fanekenao mitondra an'le directive an'Andriamanitra misy olona tena mila tenenina direct tsy mety zao fa misy olona zay tamin'ny voalohany moa zany vatiko tsy nahafantatra an'izay zavatra zay izy fa maninona ihany izy tonga dia ataonao an'izao dia fa maninona ihany na nataonao ohatr'izao fa minona tsy mitovy ka satria sady tsy mitovy le personnalité tsy mitovy le poste ilain'Andriamanitra an'le izy tena akaikinao hoe tsy mitovy ny olona rehetra mba an'izay foiture manana ministère sy ny karazany tsy haiko avy tena miteny anareo aza miforce olona iova zany ny personnalité ny olona samy manana daholo avelao laisse faire fotsiny Andriamanitra ka zao de la naissance jusqu'à la mort misy temps déterminé n'Andriamanitra ny anahy zany zao dia nanomboka tamin'ny sy papa kely tamin'ny amin'ny anniversaireko zany dia niainga avany le montre dia tsy nijanona ntsony io mandrapiveriko indray mandrapiveriny le fanahiko indrindra any amin'Andriamanitra
ampianaro Jesosy akapio masonao dia miteneny ndao hitsangana mihitsy dia atsangano tananao dia teneny Jesosy ampianaro anisan'ny androko mifona aminao azy izay fotoana laniko rehetra talohany androany tamin'ny zava-poana fona Jesosy fa ampianaro anisan'ny androko sisa amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mazoto toerantsika tena anareo ampirisiako mihitsy satria misy fotoana tsika ohatrany mibalapatra be zany mbola misy ny fotoana fa tadidio fa io montre io tsy membotra intsony teo azao miteny hoe 16h54 zao fa 17h01 tsy hitako intsony ny 16h54 iny 24 février 2018 tsy hitako intsony teny kaikanao efa lasa iny lasa iny mila rasy teny iny ao amin'ny Ephésiens 5 sika mahita an'izany rehefa avy eo zany psaume 104 verset 19 à 24 Andriamanitra daholo midécider ny zavatra rehetra tena mila miconformer amin'Andriamanitra sy ny programman'Andriamanitra amin'izay rehetra tsika raha ohatra izy zao ka niteny tamin'ity 2018 ity hoe fotoana izay anatanterahako zavatra mahagaga somary gonfleko mihitsy zany zavatra mahagaga eo amin'ny fanatrehako misy famoronana tsy takatry ny sainao mihitsy tsy eritreretinao tsy nyrenesy ny sofonao tsy latsaka tao am-ponao izy aminao zany za tena mino velona mihitsy fotoana zany amin'ity 2018 ity izay zavatra izay azatara fa ianao rehefa vao miteny hoe oka aloha za mbola hianatra kely dia miandraso eo ary aloha tsy maninona zany azatara train ny problèmeny olona mianalize be foana ahoana marina satria nianatra be bosista be sy taloha bosista minday figo be taloha dia ny problèmeny dia zay mbola mianalize foana efa nitoriko taminareo impiry zany izy bandy zay ny ara-nianatra tamiko izy tena tsy tamin'ny efa lasa mola izy tsy naninina tsy mety raha mihitsy mety bandy dia zay zany teknika dia hoe tsy maintsy misy coefficient tena enjehana be dia rehefa tena tsisy fika dia manao spapy dia misy bandy zay nahay be dia izy sady efa mahay be ohatra fotoana 4 heures ohatra nenazy 2 heures dia vitany dia le 2 heures apasiny aminay nefa dia mandika an'zy azo adika dia le bandy anankiray ty efa sady efa izy zany tsy naindrindra tamin'izany fotoana zany mbola inandray ny ataony mbola étudien'izay le izy dia tezitra daholo ny bandy olo ty mba fantatra lahy fa za tsy teny anarana itsy bandy itsy le nahay efa assuré fa mahazo 20 sur 20 maninona dia lahy efa tsy maninina mihinona indray mbola adinio alefasy fotsiny misy fotoantsika manao zany baiboly dia vahaolana ho atsika tena kaikinao hoe ao daholo ny rehetrarehetra na momba ny économie na momba ny aretina toute chose ao anatin'io livre anankiray io 2 euros vidiny faran'izay mora indrindra ianao te hianatra momba ny zavatra limité tenina kaikinao limité ny zavatra ianarantsika rehetrarehetra amin'ny fianarantsika ireo zavatra limité tsy mivoaka ny tany ireo tianareo fa tsy mandeha naiza naizy ireo mety afaka mandeha 5 continent anao bien sûr nianatra économie nianatra droit nianatra architecture etretrtre fa tsy afaka mandeha mivoaka eo namakeny amin'ny linonareo dia efa tsisy ravina an'io mety amboniny tany any io miasa lafo velona be mihitsy za zao nanana boky zay Neufert zay lafo velona be momba ny resaka règle ISO sy ny karazany resaka architecture ohatr'izay izy Neufert lafo zany nefa ny baiboly tena kaikinao baiboly iny 2 euros ny fanamboarana trano tsara indrindra ao anatin'io 114 verset 1 2 3 finoanan'i Jesosy vita soamantsara ny trano any an-danitrano tena kaikinao mitranoko eto ambonin'ny tany koa efa azo vinaniko sady amen baoy efa any nay mivady efa any amen zay mihitsy ka rombay le izy amen fa ianao revo eny ka eto any revo tsy manana 400 000 dia zao tontolo zao zany za tena mitsoroko anareo talohan'ny angiako tatria zay tenen'ny pasteur Ondra zay mihitsy ny tenen'ny pasteur Rodolphe zao tomiosy izy tsy ny zavatra rehetra ny vidina anatrano izy izy na fiara misy manomenareo any tsy takiny tena kaikinao tsy mitaky olona koa le izy tsy mitaky fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra tena kaikinao zay koa zao le amin'ny fotoanan'Andriamanitra
tena marina rehetra amin'ny fotoana n'Andriamanitra rehefa Andriamanitra zay zay mijizotra tiako za rehefa tsy niala tany Madagasikara tamin'ny 27 octobre 2017 tadidiko mandrakizay zay 27 octobre 2007 27 octobre 2017 2007 27 octobre 2007 fa tena tsy maintsy tafala reto avery kely tantara izy mbola tsy nare an'izay mbola tsy nare izy azavabe efa nare kosa zao le tantara ataoko vetivetika fotsiny le izy non tena miteny tena Andriamanitra tena miteniteny kaikinao miteny Andriamanitra miteny tamin'ny alalan'ny zanany sy ny mpanompony pasteur Rodolphe tena raiko ampinoana ary tena jaiko tena tiako toroiko fitiavana mihitsy satria tena verana tsy nisy anazy aloha raha tsy nitorin'ny famarinana betsaka ny zavatra ratsy rehetra ny ainako sy ny kolokolokona mbola nefa tao anaty ministère fa izy dia rehefa miteny izy tonga dia manitsy tonga dia izy zay fomba fiteniny amiko izy tsy milangilango zany fa tonga dia Tomi zao no nataony se zao miala amin'io dia miala kaikinao dia miala fa tsy mila tsy be resaka dia zao le izy ary tamin'ny tany amin'ny entre novembre et décembre 2003 dia tao zany no nanomboka natsony Jesosy dia nisy profesia nilatsaka tamin'izay hoe andeha ho aty ivelany nandà daholo moa zany ny ekipa tamin'izay zay araka tamin'izany pasteur ary mbola tsy pasteur Rodolphe izy tamin'izany mbola tsy voaositra izy zay janona foana dia me fotsiny izy mitsiky fotsiny izy ndray aminareo to izy tsy maintsy mandeha irahana ho an'ny Europe tsisy nanao amen ary zalana ndray ary na za mihitsy moa zany torantin'izy tsisy amen zany fa satria nahazo fiambe zany eo akaiky ny papy aba hoe logika beko mahazo fahasoavana ary mirosaka mihitsy ny fahasoavana fa zao no tena zavatra nafinaritra Rafael izy aloha fa tato anatiko foana dia avy eo courant 2004 izy mbola latsaka indray ny teny andro lakamisy indray zay eto ozy izy ozy izy Jesosy nivadiny any ivelany mantsy ramatoa zany tamin'izany mbola tsy fatako ramatoa fa za zany tonga dia fatako le izy satria nitenen'ny fanahy masina anazy izy hoe nense zay hoe mivady any ivelany fa zao mody aty izy dia ataony raharaha dia makaninareo tamin'izay kosa aloha nanao amenina kosa za zany tsy niteny ninona fa ny zavatra nataoko dia efa zay kosa efa nitantaraiko mbola tantaraina indray dia nareva volombelona zany hoe nisy vehivavy dia problemany niaraka tamin'ny olona telo izy lehilahy anankitelo samy hafa dia pasteur moa zany efa nitranga lela tamin'izany inona ary ty dia hoe izy amin'izy telo ireo ozy izy Jesosy novadiko fa dabiko zany ny anankiroa izy Jesosy tsisy izy ireo inona ny zavatra hainao dia mpandraitra dia zao ary ny ataovy vinan'io sahady dia angatao Jesosy ny amin'izay hovadiny ao dia ataovy ohatrany takiny ao an-tranonao izy dia manjaira anao costard dia tonga dia efa ataovy ohatrany dia efa mody ao an-tranony dia arabao takiny efa misy olona dia nataon'ilay izy quelques mois plus tard tonga tsara somasara le rangaha tsy nanao essayage fa tonga dia pile poil vita somary afoeziko le compresseko le tantara satria lava be le izy za tsy nahay ninona tsy nahay nandraitra zany tamin'izany na zao koa mbola tsy mahay nandraitra orle haiko kosa aloha dia zavatra nataoko ty za manana 250 000 Jesosy nandohalika za tsy mitenenizaniza mihitsy pasteur ary efa ty amin'ny 2007 izy vao nafantatra n'io tantara io nandohalika 250 000 ny ananako dia any amin'ny pavy sa pavion io pavion fa tsy pamsa dia ho any amin'ny pavion zany pavy zany le mpivarotra akanjo hoe tao aho fanahy masina dia zay blouson azoko amin'ity dia tonga dia lasy zao za miditra amin'ny valo crochet dia nakany ohatriny ry blouson mbola any le izy ary mahagaga fa atonona azy foana na tamin'izy 20 na 70 na 80 atonona le blouson fa zao izy tsy 20 fa 80 izao dia le blouson zany omeny anjanany olo le izy zay ny hitazomany an'le izy ao omeny andray estera zany
eko le izy dia fananiko mihitsy tsy nasiana nytanao le odi-kadradraka sy ny karazany ireny tsy nasiako an'ireny za fa za ty indray tsy andairany kadradraka ty na primiko somatsara nandoalika tao amin'ny salon jesosy za tsy mahay zao ny critère na masona sofina ny lava isy karazana io tsy mahazo mihoatra ny eto etretra be da be zany lista nataoko tao ty le akanjo ok ary le vehivavy sisany tsisy ty le akanjo naprimiko nandeha ny fotoana sy ny minitra sy ny segondra tsy hita ihany zany raha fotsy tamin'izany mbola nanao ny ataony tena izy za koa mbola nanao ny ataoko koa matsy hoe tsy izy rery akory nanao ny ataony samy nanao ny adalàna teny zany na dia izy fa tao amin'ny asa fanompoana ary mbola tao anatin'ny adalàna fa mba zay ilaina teny hoe kaikanao zay le ilaina bergerie dia nitsina namboariny papako ara-panahy teny ny pasteur Adolphe dia rehefa tonga amin'izay zany ny fotoana dia rehefa tonga somatsara izy dia menana azy moa zany le akanjo tonga dia pile poil teo amin'izay 1er juillet 2007 amin'izay kosa amin'izay 1er juillet 2007 zay vao nijoro vavolombelona n'le akanjo hoe zao ne ny tantaran'io e zao ne ny angany io gaga be na pasteur Rodolphe ary gaga hoe tena nisy an'izany izy dia tena nisy le izy tena nomboka velona amin'izay vao vita amin'izay ny mariazy ny mivady dia zao ny non tsy vita koa ny mariazy fa mois d'avril dia ozy izy makika be jesosy izy tena kaikinao zay zao le fotoana manomboka seré zany le fotoana dia izy Andriamanitra tsy maintsy atao amin'izay ny raharaha za amin'io efa ny démissionna ny asa izy amin'io mbola mpianatra tsy maintsy atao ny raharaha 14 avril ianao taty za tany tsy mbola niona moa zany fa efa mifampiray tamin'ny MSN kosa 1er juillet 2006 zay nanomboka fankafantatra voalohany zany amin'izay tsy mahalala an'le izy dia hoe tsy maintsy atao 14 avril 2007 no niteny taminy hoe zao ny zavatra nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra dia atao le izy ary zao ny zavatra tena nafinaritra na ny daty tena kaikinao na ny daty azy dia nomeny Jesosy rehetra daty zao ny anaovana ny mariazinareo zao ny lera anaovana ny mariazinareo dia natao le izy amin'io vola amin'io miposaka mihitsy tsisy amin'io zany da dia posina ny kenana za mihitsy tsy manana économie tsy nanana tany ao amidy akory ary za zany tao anatin'io za ok zany Jesosy fa dia komandiko fotsiny zany izay zavatra atao zany mahatonga antsika mahasahy tena kaikinao zany mahatonga mahasahy satria datako izy tonga dia mikomandy zany hoe zao ary ny komandiko dia na dada sy mamanjareo moa tamin'izay koa vao niditra tao amin'ny asa fanompoana dia somary gaga ihany zareo ohatrany hoe tamin'izany izy zany ny gaga fa tsy amin'izao tsony hoe tena ahoana ary zany satria vao nanomboka mihitsy zany hoe hikarakara an'ilay raharaha dia niteneniko ry zareo nampanatsoko izy mivady io zao ary dada sineny satria tamin'izany zany dia efa niantsony zareo dada sineny zaho tena seul be ho za amin'ity mariazy ty mbola tsy resy lahatra momba n'ity hiraka ty ny raiko sy ny familleko rehetrarehetra fa tena seul fa tena tsoroko anareo fa zaho tena tsy misy nina entina na dia niariary azy fa dia matoko ny tanan'Andriamanitra aho fa dia mikomandytsika fa ny zavatra nafinaritra zay tena isorako ny dada sineniny zareo izy tsy miteny hoe tonga dia rombahanay daholo 100% fa izy hoe ok mino an'izany koa zay izy dia niara-mivavaka izay telo mianaka dia nandroso teny inona ozy izy nareo ny zavatra nitranga après an'izay fotoana izay dia nampanatsoa ny pasteur Rodolphe izay telo mianaka dia izy anokatra ny tanany Andriamanitra ozy izy ary napirofo fa izy ny momba an'io fa hiasa Andriamanitra dia niteneniny tsara mihitsy tamin'izay moa niteneniny hoe dokotera zany ny fiantsonany dadanay ny dadan'izy menadamo zany fa dadako izy amin'izao any Madagasikara dia hoe dokotera ozy izy fa zao kosa ozy izy zay zavatra azo dia tahaky ny Andriamanitra manome antomi mihitsy zany ohatrany hoe miantoka inona ozy izy nareo ny zavatra nahagaga tsy nisy nafantatra zany io histoire io fa zay efatra mianaka zay telo mianaka miaraka amin'ny pasteur Rodolphe izy tsy mahafantatra an'izany akory tamin'izany nisy silamo anankiroa mpiara-miasa amin'ny dadany zareo indray name 20 millions dia indray name 21 millions mbola tadidiko foana zany mandrakitiny androany ary zay somy zay tsy miova tamin'izany ny 20 millions sy 21 millions mbola mazefatra tsara
fa tsy ohatrany amin'izao izy fa zaho izy ozy ianao ina koa vitan'izany lasa mampime be le izy amin'izao fa tamin'izany tena misy lanjany le izy ary tena isorako an' Jesosy jeny nahagagana ny olona ny invitena tany amin'ny 200 tany gaga zany rehefa avelarina ny couvert natao ny sakafo mbola nisy ambony sakafo 350 couvert tena zay koa zany mba gaga atao anatin'izy fa iza daholo dia teo amin'izay vao nitsotra zay aloha tomi tena mifona fa mba mariazy ny lahy kosa ve dia tsy tonga zay olona efatra jereo olona roa ny avitena dimy zareo ny tonga vany dia mahagaga fa le latabatra nefa dia ampy na eto zay zany mbola mahagaga any mivady foana mandrakitiny androany izy comment se fait-il misy an'izay avy an'izay zao efa efatra zareo ny invitena folo zareo ny tonga vany ry misy gaga be zay dia hoe inona daholo ny ataonareo aty dia hoe efa tonga eo any zany dia mahazo toerana dia feno any le toerana eny efa tamin'le izy koa moa zany nisy tsy fahendrena moa zany tao anatin'le izy dia nisy olona au moment ny hoe hisakafo mihitsy dia lasa nandeha dia le lasa zany ohatrany hoe lasa fenona koa zany avy eo lasa feno any le table zany avy eo voninahitra an' Jesosy verina ty amin'le temps resaka mission amin'izay ampanantsony vita mihitsy ny mariazy 4 août convoqué zay 5 mila mankany France amin'izay nareo ary tena pasteur zay rehefa izy nientitra ohatr'izay pasteur Rodolphe ho an'izay miresaka aminy aloha tonga dia manao fotsiny hoe ok fa disorana an' Jesosy aloha izay mivany tonga dia ok 4 septembre ianao tsy maintsy niverina taty 2007 4 septembre malahelo moa zany satria vao vita ny mariazy vola fresh daty be mihitsy dia hoe tena ahoana ary ty tsy maintsy handeha ve zany dia nitambatambazina teo moa zany dia lasa ihany naderinazo matsara vita ny taratasy mba eritreretinareo fa nanomboka teo amin'izay vao nitady hoe ahoana moa zany ny ampandehanana nyty rangaty any an-tanàna samy tireniko tsara mihitsy ny fanapasteur Rodolphe koa ary mba nitady amin'ny maha-olona hoe ahoana ny ampandehanana nyty nitady manam-pahefana etsetretrehitra natao daholo ny rehetrarehetra tena kaikinao tsisy nety natao hoe nafa natao daholo ny resaka vola tsy ny rehetrarehetra rehefa miasa Andriamanitra ohatra eto tena mariny tsy handainga amin'izany tsy hamorona amin'izany fa ny ainako le izy zao amin'izay ny zavatra nitranga ao Kreta eo amin'ny anareo menadaro dia misy tonton zareo zay zany dia nangataka fianarana hoe satria zany architecture nataoko dia fantataraiky taminareo fa vao vita ny diplômako dia natsipiko raha diplôma za Jesosy fa tsy lavako ny tonontsony fona tamin'ny fanahy masina tamin'izay 25 octobre alarobia zay 25 octobre 2007 nandoalika amin'ny maraina Jesosy mangataka ny fanahinao masina mangataka ny anjelinao mba hitady an'izay fa tena tsy tadidiko mihitsy aiza le izy tena tsy tadidy ary tena tsy fantatra koa ny hoe taiza fa nampatsaivo ny fanahy masina fotsiny hoe zahako akamako be le zanak'le directeur an'le fianarana zay fotsiny mba tato anatiko toy izao hoe andeha ho any aminy arangah amin'io ny départako 26 octobre 25 octobre nandeha hitady an'le izy zany hoe tsy sira akory zany fa tato anazy fotsiny hoe lasa arangah lasa tsy maintsy lasitsika avy eo toiziko izay tantara resaka diplôme zay 4 septembre amin'izay tonga taty tady amin'izay ny resaka université tamin'ny voalohany ok dia avy eo tsy ok dia avy eo indray ok dia avy eo indray tsy ok 26 zany kaloha nisa kely 27 26 24 22 octobre 20 octobre aloha nanontany tamin'ny papako tsy nahazo taratasy avy any France ave dia hoe ohatry misy taratasy tonga ho izy dia gaga be fa minariny tsy niteneniny satria namangy azy zany lahady tamin'izay dia vao azoko le taratasy dia niantso anazy ndany ianao makany Kreta dia makao amin'ny secrétaire sy ny karazany zany atao daholo ny rehetrarehetra alefa fax ny rehetrarehetra dia tamin'izay namely ultimatum zareo raha vao tsy tonga izy amin'ny fin de semaine zao amin'ny 27 dia tonga dia tsy raisinay tsontsontsontsontsontsony tena kaikinao tsontsontsony inona hoe marina Andriamanitra miasa tena kaikinao ampahirezy rehefa Andriamanitra ndray to miasa hoe lasa foana ianao tena sérieux zany
tsy mandainga aminareo amin'izany ko matoa tonga te izany koa dia mbola foroniko tsy angano le izy ary tsy parabola le izy fa niainako tsara mihitsy ary niainan'io ramatoa be pasteur Ronja vavolombelona zany zavatra zany ihany koa satria nahalala an'le izy ny antso izy somary efa tena kenda kely hoe tena ahoana koa zany une semaine zany hoe tena efa tsy tafa zany fa dia ny antso 20 octobre amin'izay ny antso ny tsy haiko raha mbola miexiste le izy zao isan'izay tsy haiko nitatirina ambony any misy trucany Campus France malagasy France dia ny ahoana tamin'izay dia eo le diso vavaka tena kaikinao zay zao mbola diso vavaka ataovy mba gasy mba micomprendre anany aho fa za boramena sofina tsy misy mainty mihitsy ny volony raha tena tonga dia blond be mihitsy tsy malala teny gasy na nahary tonga zany le olona tena tonga dia hitanao ohatra n'le colon be taloha le tsy tia gasy ty Jesosy ahoana ty ok izy zany mandray anahy tao da afa miverifieny kosa aloha ny diplôme etsetratsetra tsisy problème satria tena nianatra kosa aloha tamy fa tsisy bilao le izy dia avy eo napasany tamin'ny gasy vehivavy zay dia ozy hoe izy manao test anglais gaga be zany andeha ho an'ny Frantsa asiana manao test anglais ka izany nitsapaina hoe tena nianatra tao amin'ny CNELA hoe so ihany fa nianatra tao amin'ny CNELA tamin'izay dia tsy vita le fianarana fa mba nahy se présenter sy ny karazana zany dia ozy ok arozy izy mahazo miantso tamin'izay tamin'ny efatra sasany tsara mihitsy ny lanjo latsinainy io miantso avy amin'ny Campus France vao mivoaka tao dia niantso any ambasady hoe oka aloha fa diso daty talata no Campus France latsinainy ao niantso dia nahazo rendez-vous Campus France talata niantso talata amin'ny efatra sasany niantso hoe rendez-vous le plus vite possible roviny dia izy hoe rapitsy misy première heure zany dia efa fahagagany tena kaikinao zany zao dia efa izy zany amen tonga maraina an'iny larobia amin'io zany connecté amin'ny pasteur Rodolphe sy ny ekipa foana zao indray ny vaovao tonga dia mivavaka zareo tena kaikinao zay ny ilaina intercession tonga dia miara-miridona daholo zany hoe lasitsika sady mampirisika atsika koa mba ho tonga foana rehefa lakamisy rehefa tsy manam-potoana nareo rehefa manam-potoana mankinareo omen'Andriamanitra dia tongava miaraka amin'ny pasteur Mirindra sy Tatirina moa zany dia ny ekipa rehetra zay tonga ao mitokodina foana moa le izy fa tsy maninona zany dia zao rehefa tonga amin'izay rehefa tonga amin'izay tao dia mbola diso vavaka ihany efa hoenina be tamin'le vazaha be dia mbola niteny ihany hoe tena mba ataovy gasiny ao mbola blonde zay tao ny olona rehetra mikazie rehetra ry gasy daholo ny anahy blonde manao solomaso manao lobaka fotsy tadidy koa zay za mozy ianao tena nandinika koa nanao jean zay izy dia nanao palitao veste bordeaux nanao solomaso ary tsy miroko mihitsy tena tonga dia frantsay pure porca reny jereny ny dossier dia jereo izy fa rovina ianao izy izy mieritreritra ny andeha demain fa tena audace koa voninahitran'i Jesosy dia demain tena zao solomaso dia ozy tsy mivakiny intsony le Jesosy dia nakombony le izy ok on vous rappellera ozy amiko zany ny fanaovany Elise ohatrany hoe ohatry ny adaly tsy haiko ohatrohatr'izany tsy mivakiny intsony le dossier zany fa dia ozy izy hoe ngamba le olona ary gaga hoe atao vetivetika kely ianao ozy izy satria interview zany tokony adidinina be mihitsy ianao ahoana volanao etsetratretra fa complet nakombony dia hoe izy on vous rappellera ozy aza vela miakatra andreny fa tena any amin'ny pasteur azafady tompoko azafady dia azafady verinao amin'ilay tantaritsika azafady tena kaikinao fotoana an'Andriamanitra dia nakombony le dossier dia lasa izy andefasana SMS anao na miantso izy miantso amin'ny pasteur indray tena en paix kosa aloha tena voninahitra an'izao sans paix dia niantso amin'ny pasteur Rodolphe voapetraka ny dossier dia izy pasteur ahoana ozy izy tsy niteny izy zao fa nakombony le dossier dia lasa fa mandefa SMS izy ok arozy izy aza miala lavitra ny pharmacie an'ny dadanay zany juste teko 200 mètres maxi ngambany tena faran'izay akaiky mihitsy tamin'izay mbola trany Ambatomena ny fanaovana dossier zany fa tsy mandalo le amin'izao ankehitriny izao io
dia am'roa izy se dia mitsangana fotsiny dia andana makany tamin'ny voalohany zany somary tamin'io tsy mahina kanina intsony ianao fa mikatona daholo zany ny aty amin'ny intestin ka tsy mahina ninenina intsony ianao tsy mahita tory ianao fa dia lasa fotsiny ty zany mifantoka ok mamaky boky dia mamaky tenin'Andriamanitra dia manao fiderana zay sisany atao tonga ny am'roa mbola za mi zany mbola ohatry malezolezo dia maty ambadiky n'le maka ny 137 io zany le aty ambadiky sikam aty ambadiky sikam tena oreto amin'ny anara merin Jesosy avy Nazareta tsy mandainga tsy mamorona nisy bandy zay tena izy tena efa imbeta be hono izy ny te hianatra aty a France tsy nety lasy efa n'izany dossier an'izany tena sady natosika na ministre n'inona olona manambola ingénieur fa tsy nety lasy dia io bandy io zany isaky le lanitra le hitanareo le maka le dossier le vao maraina be dia izy zany le mpanakivy olona fa mikaikinao tandreny ny sofiny ireny no milahatra taratasy ireny misy mpanakivy grave be mihitsy misy raha ny devolo mihitsy amin'ireny manakivy olona manakivy zay bandy zay fa za aloha tena nidiko tsara ny sofiko zaho izy tsy nety lasa sy ny karazana anisan'ny hitako teo le reta amin'izay fa zao ny zavatra andrenesiko ary tsy mamorona tsy mandainga ary tsy mamerina diso fa zao ny zavatra est-ce qu'il y a un certain monsieur Razanakoto dans la file nandeha indray le izy ohatry ny taitra kely ny olona zany nio mitoditodika daholo satria amin'ny ariva tamin'izany ny fakana visa dia raha veriny any est-ce qu'il y a un certain monsieur Tomi Razanakoto dans la file niazakazaka amin'izay sisy nareo tsy miverina fanotelony intsony kosa aloha le izy sao dia midimy teo fa tena niazakazaka ny olona amin'izany gaga daholo fa izy mibandy izy ohatry izy nareo nandraina tao amin'le fandefasana visa les madame blonde Faumarin je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait monsieur Osis mais je tiens entre mes mains Osis votre visa voninahitra ny Jesosy tena kaikinao rehefa Jesosy miasa lasa foana ianao tena tsoroko zany anaran'i Jesosy fa fotoanan'Andriamanitra mba fantatrareo impirany teo aty France na tamin'ny fianarana na tamin'ny n'importe quoi tsy nety lasa rehefa nanomboka tsy naniraka aty amin'izay hoy izy Andriamanitra andana amin'izay ary zay mahafinaritra amin'Andriamanitra zany hoe tsy te hoka aty mihitsy ary za tena lasa olona nankahala frantsay mihitsy satria te hianatra taty dia tsy nety lasa foana nankahala frantsay mihitsy zao na ny taratasy ary ao anatin'ny 5 taona dia nomeny tena kaikinao fotoanan'Andriamanitra eo vao niantso amin'izay misy plasy ve rapitsy misy plasy ohatry ny tanao ohatry ny nanofo ny papako ny teny azy hoe andeha ho an'ny frantsa any rapitsy gaga be izy tsy nateny tsy navita ny teny na ny olona tao amin'ny asa fanompoana azy tsisy nino hoe lasa hono ratao en 4 jours vitan'Andriamanitra nandefa anahako tonga somatsara ty tonga taty dia fotrinino teneniko eny dia za efa trineo any dia efa toiziko atranaty avion moa dia efa nitoiziko le 700 € taty aposy ka 100 € tonga 100 € 70 € Hugo Boss dia 100 € 100 € blouson ny tonga zany dia nitoiziko le finoana tsy fahendrena le izy azo atao aty 700 € zany mba hoe mba départ fotsiny 450 ça 700 tsy tadidiko ka 450 zay zany fa tena mahery Andriamanitra tany amin'le fianarana kosa aloha tena mifonako tena fa na le olona za sy fa gaga le olona satria tonga zany tamin'ny Romarin 27 octobre 2007 tonga tamin'ny Romarin dia tamin'ny 6 janvier dia efa tonga tany Créteil soratra anarana tena kaikinao tsy nandainga kosa aloha soratra anarana somatsara vita ny zavatra rehetra mianatra 4 heures amin'izay dia tsy miverina tsy kosa fona kosa aloha tena nianatra 4 heures niezaka ihany azy tena marina tena tsisy zavatra haiko kosa nataony zareo aloha atria tena sanarena voara ny zavatra nianarana eto Madagasikara le izy dia tena miteny tamin'ny vadiko aho za hoe sincère fa tsy tafavoaka sady tsy tafavoaka ny asa fanompoana ny ahoana ho an'ny tokantranontsika satria isorako an' Jesosy i pasteur Ronja isorako tatirina satria efa tao zareo na tamin'izany ary isorako amin'ny pasteur Ronja fa nandray anay zany izy tamin'izany na ny tokantrano
fa ny famatsiana moa zany dia ohatran'ireny vavolombelona ireny ka rehefa fotoanan'Andriamanitra tena miteny anareo tena tsisy asakana anao zany zay ny ampianarana antsika manana ataovy en cohérence amin'ny tenin'Andriamanitra foana amin'izay ny fiainanao dia ho hitanao zany zavatra zany l'izy manaraka tena kaikanao manaraka psaume 104 verset 19 à 24 psaume 104 verset 19 à 24 il a assigné la lune pour marquer les saisons le soleil connaît son coucher. Chut, tu fais l'obscurité et c'est la nuit durant laquelle toutes les bêtes des forêts rôdent. Les lionceaux rugissent après leur proie pour demander à Dieu leur nourriture. Tena kaikanao aza monmonina intsony. Jereo tsara zao amin'ny lionceaux ary ohatran'io demander à Dieu leur nourriture ozy. Le soleil se lève-t-il et s'assemble, les se couchent dans leur tanière. L'homme va à son travail et à son labeur jusqu'au soir. Ô Seigneur, que tes œuvres sont diverses. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Amen. Omni, Jean 7, Jean 7, verset 6, angamba izy zay. Dia nitenin'i Jesosy, mon temps n'est pas encore venu, votre temps est toujours prêt. Ny fotoanantsika, andeha hanao anana kely ndraindray tataim-bombony eo, andeha ho any anana kely kaikanao manomboka izao aza tataim-bombona intsony. Tsy haiko amin'ny teny frantsay izy mety sao dia tsy mahay zareo. Tataim-bombona tataitra impulsif zay impulsif zany dia tonga dia tapitapoka dia manaonao zavatra hoentin'ny adalàna mihitsy olona impulsif tena hoentin'ny adalàna no tena marina famirahanao amin'Andriamanitra. La lune sy ny soleil les enfants dia napetraka Andriamanitra ho mariky ty taona ty tany ty ao tsika aloha efa marina an'le tapany voalohany manko tsika ty dia zao ny eritrereto tsara i montre iny tena tsisy koa ato fa le montre boribory iny na le carré iny rehefa mijery montre anao dia jereo tsara fa mihodina iny dia 24 heures ozy izy na 12 heures dia iny mihodina eo iny mariky ny volana sy ny lune nahatonga an'iny zavatra zany nahatonga ny hoe montre voalohany indrindra tsy quartz akory tsy montre quartz fa montre momba ny position ny soleil sy ny position ny lune. Inona ny antony satria efa voasoratra le izy tena kaikanao hoe mila teneno kaikanao mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao fotoanan'Andriamanitra. Misy fotoana tsy mahazo rahatenao tsony manomboka androany dia ny fotoanan'Andriamanitra anisan'izany ny sekoly marina zany efa teneniko foanareo raha misy zavatra atao avant raha misy zavatra atao ataovy après 24 heures jinio tsara masony eo akaikinao zay mivady moa zany zao mifampijery satria tsisy olona eo akaikiny 24 heures hoe ho any mahantra ho any manan-karena inona ny anaovanao ny 24 heures anao inona ny anaovanao ny 24 heures anao aza mitemitseky ka tsy ampy le fotoana paster tsy fahaizana am'gérer ny problème anao tsy fahaizana am'gérer 24 heures re c'en est trop betsaka zany 24 heures zany ny zavatra tokony ataonao amin'izany zavatra vitanao amin'izany betsaka tsisy afaka hiteny mihitsy tena tsy ampy le izy natao 48 heures ary ny anao 24 heures anao mbola tsy ampy aminao any io satria tsy fahaizanao migérer mihitsy le izy any le problème ny tsy fahaizanao migérer fotoana. Ephésiens 5, 15 à 18. Ephésiens 5, 15 à 18. Et donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés. Ny insensés tsy mahafantatra an'izany zavatra zany, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Inona le volonté du Seigneur amin'ny fotoana iny. Amin'izao fotoana izao, inona ny volonté an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Le 24 février 2018, inona ny volonté an'Andriamanitra. En fait, ny volonté an'Andriamanitra, eno tsara ny anaran'i Jesosy, les enfants, volonté an'Andriamanitra efa bitsihany aminao ihany le izy ary fantatrao ny zavatra tokony ataonao. Misy zavatra be da be fantatrao tokony tsy ataonao intsony
mbola ataonao ihany. Misy fotoana lanianao amin'izay tianao ilavana azy, nefa misy fotoana efa fantatr'Andriamanitra fa raha nanao an'iny ianao efa tokony kole ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Mba eritrereto anie zany raha tamin'ilay fotoana 27 oktobra io tsy tonga taty, ho aiza zany tsika amin'izao fotoana izao. Marina anie zany zavatra any tsy ny hoe za, tsy hoe ianao, fa ilay fanjakan'Andriamanitra isaka mamerimberina an'izay zay vavolombelona izay izay mivady dia mahafinaritra an'azy satria mampahery anahy hatrany hatrany izy hoe tena Jesosy naniraka aty. Ary tsy matahotra na misy 10 na misy 20 na misy 700 na miverina 20 indray ireo rapitso, tsy matahotra mihitsy satria fantako izy nitondra taty. Zavatra tokony ataoko fotsiny tena akaikinao, zavatra tokony ataonao fotsiny dia mandeha amin'ilay volonté de Dieu. Zay ilay Ephésiens 5 teo. Ne soyez pas enivrés par le vin, en quoi est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. Inona ny antony? Mba hafantaranao ny volonté divine amin'ny fotoana n'Andriamanitra. Rehefa miray amin'ny tenin'Andriamanitra foana ianao dia tsy diso fotoana zany mihitsy. Ianao zany aza miteny intsony hoe fotoana gasy. Ianao mihitsy ilay gasy tena tsy tara lava intsony. Amen. Alako mihitsy rehefa manao fotoana gasy. Za mahatonga antsika rehefa manao manao croisade ireny tsy tary zany. Na mbola tsy vita ary dia 14 heures alefaso. Tsy tafy, tsy raikitra. Efa nijoko vavolombelona taminareo, ilay izy zany tsy filambanana, tena akaikinao tsy filambanana. Fa misy bénédiction fanomanan'Andriamanitra hirotsaka amin'iny fotoana iny. Ny fahatongavan'i Jesosy eto ambonin'ny tany efa moment précis tsara mihitsy ilay izy. Fa tsy hoe tonga tany. Ny tadiavany amin'ny Maria efa fotoana précis, efa personne précise ilay izy. Na ny esorana ny raha resaka fotoana na ianao ary afaka zao tonga dia fantako fa manana ohatra be da be ianao anatin'ny fisainanao. Na tonga ny Josefa niditra tany amin'ny prison efa fotoana précis an'Andriamanitra. Fa raha tsy tonga tany izy, azafady tsy nahazo an'iny nofo iny. Tenanao fa tsy nahita fity izy, tsy tonga teo anatrehan'ny Farao mihitsy izy tamin'ny heriny raha ohatra hoe nijanona tao amin'ilay Jakoba. Tena akaikinao tsy fa lalan'Andriamanitra mihitsy ilay izy, fa akse tsy takatry ny sainao ilay izy. Tonga tany amin'ny prison izy dia nirésoudre problème tao izy, problèmen'olona tao amin'ny haut lieu. Dia iny no mitondra hoe ianao manana an'izao problème izao Farao, za mahafantatra olona. Aiza ilay olona any prison tamin'ny voalohany io sady aikatra Farao olona any prison. Fa ho ity ihany hoe fa vao résolve le problème izy Farao. Tena ao aminao Andriamanitra. Manomboka izao tononika amin'ny anaran'i Jesosy fa raha ianao ny anaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra tsy ho taraiky intsony. Betsaka amin'izay ny olona tena anaraka anao hoe tena aminao tokoa Andriamanitra. Izany tsy resaka profesia intsony hoe tononika amin'izao fa tena précis mihitsy amin'izay ilay fotoana hoe amin'izao fotoana izao anao dia hisy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Marina Andriamanitra akaikinao, marina Andriamanitra rangahy. Tena ohatra hoe tsika zany mila forseko nareo eny forseko amin'ny fomba fahendrena izy mangala révélation momba ny resaka temps amin'ity semaine ity. Amin'ny herinandro tsika va mamarana an'ity leçon ity zany fampidirana androany sekoly ny famahana olana amin'ny semaine fa hitanareo tsara fa anomboka igerer temps amin'izay nareo tsy hanisy fotoana lanilany fotsiny amin'izay intsony amin'izay tsika. Za zao 24 ans ko no nandraisako an'i Jesosy ho tompo famonjy ny fiainako manokana dia nisy montre anankiray hafa indray zany zao niainga tamin'izay satria né de nouveau tamin'ny 24e année-ko zao tontolo zao. Nisy montre anankiray indray zany niainga teo, montre momba ny mission na mpanirahana. Tena akaikinao mila mitandrina. Aiza ny anaovanao ny fotoananao? Misy fotoanantsika manisa lera be mihitsy, tsy mety misaka mihitsy ity fotoana ity. Za miteny anao fa ho rachetenao iny temps iny. Ozy ianao tena naninona ary nariko ilay fotoana. Naninona ary zany akory tsy midika hoe manomboka izao zany dia tena tsy hanao nininona intsony ianao. Fa mahaiza migerer an'ilay 24 heures. Fotoana takizao mivavaka, fotoana takizao ano fo, fotoana takizao. Io ohatrany niteneko zanako Estera, vao maneno ny fotoana 7h20 tsy mbola nahita azy nitakisina tao am-pandriany zany
7h25 izy efa mivelatra ny latabatra sakafo maraina. Zany vao 7h20 et 30 secondes angamba. Sosoa, lève-toi. Tonga dia maramila be nanata ary moa zany me fotsiny hoe injana koty. Tsara le izy ary tsika izany zavatra zany verina foana eo amin'ny taranakitsika. Amen. Dao tsika hitsangana farana ny tapany voalohany. Tena kaikinao mila mahitanao amin'ny heriny. Fotoanan'Andriamanitra izay zany devoir de maison-tsika. Fotoana resaka momba ny temps. Le temps teneniko tsy le resaka éternité fa le temps izay nomen'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Le 0 à 80, le 0 à 90, le 0 à 100. Le 0 ohatrany ny Papa Billy Graham zany zao 0 à 100. Taizany nanaovany anazy. Tena hoy navita ny azakazany ary tena te hafantanana mihitsy izy amin'izany. Tsika zany tsy malahelo lasa izy fa tena nisaorana an' Jesosy fa tena nanome héritage be atsika izy. Amen. Dia ohatry izy misy hiran'ija zay koa hoe mba tena tiako hoe tena mahery fo ny andraisana anany nany an-danitra any. Tena olona mahery fo, tena olona niadin'ny evanjily zany, nitoriny evanjily zany teto ambony tany. Saorana an' Jesosy zany. Vavaka tsika, vavaka tsy angatantsika dia zao ampianaro anisan'ny androm-piainako. Le androm-piainana sisa nanomboka tamin'ile nandraisanao an' Jesosy ho tompo amin'ny fiainanao manokana. Ora sy minitra firy. Ndaso ny vetivetika. Aza mipetraka. Afaka mandray note vetivetika nareo. Durant une vie moyenne de 72 ans, nisy mpanompon'Andriamanitra, nisy expert niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra nijery an'ity. Vie moyenne ana 72 ans, normal zany ty, 21 ans à dormir, 14 ans à travailler, sans cesse io zany, 7 ans dans la salle de bain, 6 ans à manger, 6 ans à voyager, moyenne ty azotsika an'le fotoana zany, 5 ans dans les files d'attente, na any amin'ny caisse zany na any amin'ny caisse na amin'ny toilette zany na tsy haiko to, 4 ans à étudier, 4 ans tena tsy mijanona mihitsy, 3 ans dans les réunions, 2 ans à répondre aux appels, 1 an à chercher ce qu'on a égaré, 22 mois, jereo va miena le izy, 22 mois à louer Dieu, olona efa milouer Dieu zany, 8 mois à ouvrir des courriers aussi izy, 6 mois à attendre au feu de circulation, 4 minutes par jour no resahana amin'ny zanaka. En moyenne ao mavita plus tsika fa fantatra fa en moyenne. Tiany zany tsika io situé ao anatin'io mpanompon'Andriamanitra nampianatra momba ny temps koa le izy. Ianao zany mila taitairina amin'izay zavatra izay ankehitriny satria tellement tsika misy ny cocotte minute, misy ny micro-ondes sy ny karazany dia adaptentsika amin'izay koa le fangataham-bavaka amin'Andriamanitra fa misy ny temps an'Andriamanitra. Vavaka ataontsika dia zao mba ho sokafana masom-panahintsika mandritra nyity une semaine ity mba ho se conformer amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny programme an'Andriamanitra, mba ho apetraka Andriamanitra sur les rails zany tsika, sur les bons rails amin'izay tsika amin'ity fotoana ity. Zany hoe tsy raha tetsony tsika n'ity 2018 ity fa ninona izay efa programme an'Andriamanitra amin'ity 2018 ity dia proclamentsika faranantsika ao anatin'ny parole prophétique fa tsy maintsy azontsika arombantsika. Naran'i Jesosy asan-drato aloha vavaka fisaorana dia rehefa miteny amin'izay aho alefaso zay vao alefaso. Raha eo raha sabidy avy amin'i Jesosy misaotra anao zahay fansokafanao indray masom-panahinay na ny anahy voalohany indrindra fa ny programme anao dia tsy maintsy tanteraka foana ary tsy misy mahasakana rehefa ianao no miteny, rehefa ianao no nahary, rehefa ianao no nanamboatra, tsy misy. Ary vavolombelona be da be eo amin'ny fiainanay, na nahazonay zanaka, na nahazonay asa, na nahazonay trano, na nahazonay na fiara, na dia ny kely sy bitika monja azy efa voasoratra daholo Jesosy Kristy Tompo. Androany raha eo dia fantatray fa misy zavatra nomaninao indray ho an'ity 24 février 2018 ity raha sinay zany amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareta. Proclameo amin'izay ny 2018 nao
amin'ny anaramaherin' Jesosy avy Nazareth tsy faraparana foany ty février 2018 ty fa manomboka 24 février ty ny 25 26 27 28 29 février zao tsy maintsy voarombako ny anjarako a fahasoavana zay fanoman'Andriamanitra ho asiny ankonako an'ny ministère amin'ny anaran'i Jesosy. Akiniko fenampelantananao sahady zavatra efa nomaninao any mars 2018 amin'ny anaramaherin' Jesosy fa tsy misy zay arombaka zay efa nomanin'Andriamanitra ho anay tsirairay avy amin'ny anaramaherin' Jesosy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa zao an'Andriamanitra matoy zao fa soavan'Andriamanitra matoy zao anareo. Amen. Teritsika.